tonga amin'ny fampianarana antsika fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'ny Ehosoa de toizantsika mihitsy hoe lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany ny lasa Jesosy ny ao fa tsy Ehosoa. De ny fanazavana zay mihitsy nomeka atsika hoe satria fa haitsika tsara ohatrany fampianarana anankitelo ianareo zay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy avea nampianatra zavatra diso mihitsy. De zay nao zavaina amintsika hoe inona ny antony na tonga nio anaran'io tafaova aloha ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Yahve, ny anaran'ny Ehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androandray tsika niaraka hijery an'izay fanazavana zay hoe inona no antony natonga an'izay. De voalohany indrindra aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azavaiko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva satria tena tsy niraharaha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely reto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraharaha mihitsy de tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay de rehefa nilatsaka reto ozina reto de nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina, tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, anaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, anaran'ny Ehosoa nefa ny famonjena, de rehefa niaraka rehefa navoaka an'Andriamanitra le tena tsy misy famonjena intsony eto de mazava ho azy taorinan'izay foana ny anaran'ny dada Yahva azy mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Ehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly tsy afaka mipetraka ao Israela intsony ny famonjena ary zay natonga ny maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga oro zareo efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo de maty ho azy eo re vonondreny koa rehefa avio araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israeliana io zany azo tsy amin'ny teny zao no niozina nazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony zay satria tsy afaka nitonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray de mazava azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nitonona atao intsony anaran'ny Ehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly de maty hatrany amin'ny azo oliva roa zay ho avy ao de zao novainyretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay novain'le hafa firenena satria tsitsy ny arotsolo le anarana de novain'ny hafa firenena ka raha tokony anarana Ehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao de Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona tafakambana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa dao rahantsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tablo eria ny antony natonga an'izay rehetra zay miteny teknisany rehefa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo hojerevantsika avetrany ny tenin'Andriamanitra arika hatramin'ny bokyny ampaminany voalohany Isaia toko fa 9:7 hatramin'ny 10 jerevantsika Isaia 6:11 ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia ty le teny dada Yahva hoe tezitra izy de nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia toko fa firmo izy 5:20 azo eva kelikely ato zany ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny andininy fa 1:10 eny zay hoe Jeremia toko fa 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fa 1:10 eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay enonge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io no nandeha hatramin'ny taona fahatelo-ambin'ny nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'andro any de mandritra ny 320 taona zao no natongavan'ny tenin'ny Yahva tamiko ary lazaiko taminareo
eny ny fo maraina koa ka nilaza nefa tsy ny hainonareo. Anio tena tsy mihaino ny tenio Andriamanitra io mihitsy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely. Zay ny tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy maraha mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy nety ny hainonareo. Naniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny iavanareo fa ompitena ngenareo rehefa tsy haino e. De ahoana teniny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy ny hainonareo. Na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israel io sy ny razanareo hatr'izay koa mandrakizay. 9. Ary aza manaraka Andriamanitra ka fanompo asian-koka eo anatreny ary aza mampahatezitra mihitsy ny amiasany tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy izany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo aho fa tena mpididozana izy zany efa manao adalana eo amiko nareo e. Efa nanome avertissement zany io dada Yava io. Efa ela mihitsy. De vaketsiandreo amin'ny 7. Nefa tsy ny haino nareo hoy Yava. Mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza fo maika nakasika mihitsy nareo am'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao mio dada Yava io rehefa teny izy de tokony arana de rehefa tsy miteny anao de ho faiziny am'izay na ohatra sy ady any ampianatra hoe aza mitandrina didy folo fa tsy izy io mialahy ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozonon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy ny hainao nareo mba hampatezeranareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro. Noho ny tsy hainonareo ny teniko dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka ho Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. 10. Ary atrahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana noho ny amin'le hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didy nomena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy diranao. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny hery koa. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana ny feon'ny vaty fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ty tany 9. Jeremia 25:3 ka amin'ny 11. Ary ty tany rehetra ety de olofoana sy olao ary ireto firenena rehetra ireto anompony mpanjakany Babilôna 70 taona. Tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha am'izay hoe ompitehako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fa jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy de ndretsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:20. Isaia 9:9 nanaraka am'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina am'izay nazo zanak'Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zao miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra tateoriana. Ary izy ty am'izay ny teny mpaminany Isaia. Efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao am'ty fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay fa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Ane jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fon'ity fireneny ity ary ataovy ladalovina ny sofiny ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny, ataovy adala ny fony, ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita ninina intsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'io Andriamanitra io rehefa tezitra fo omeko anareo zay efa mihaino sy mandeha ao tokantrano fa tena maizina ny lalakala ianao de no mihaino anatin'ny fahotana. Ny olona mihaino anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana e. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony, adala ny fony, ladalovina ny sofiny, inona tsomo zany tsy fahoriana ny lalakala iana. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao mahita ny masony ka mandre ny sofiny de alala ny fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany ty Andriamanitra hoe
tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azo tranona intsony ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandre ny sofiny ataovy jamba ny masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana aleo izy tsy atao mandre ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana ozina ge zany noho ny amin'izy tsy afaka mibebaka nefa ny anarany dada iava mihitsy le hoe zay miantso anarany dada iava no ino moa le ovonjeny donc avejerevantsika zay tenin'andriamanitra zay somary jerevana kely eo teknisianina nasika aloha kiarika kely an'izay teny zay hoe zay miantso anarany ava no ovonjeny iza moa zay teny zay aloha hijerikely an'izay vetivety ho atsika hita tokantrano zay misy nitiny zay miantso anarany tompo somary jerikely an'izay tsy paozy kely vetivety fa kiarika kely an'izay vetivety tsika miandro daholo nareo mandra-pahitatsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny dindrindra joela firy moa izy iny dasika ny vetivety tena sy tadidiko ntsony joela toko fahatelo andiny vadimy zay no jerevantsika zany joela toko fahatelo andiny vadimy joela toko fahatelo andiny vadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika atsika mihitsy ny de am'izay hitaneo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toy izy tia izy tia joela toko fahatelo andiny vadimy ary nazovo ny antso ny narany ava de ho afa mandositra matoa zany afa mandositra zany de afaka miloza ny dikan'izany afaka mifahoriana afaka mifangirifirina zay zany hoe zay miantso narany andriamanitra iray ava io zany de afaka mandositra afaka miloza afaka mifahoriana zay ny tsendriko tsara ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'isy reny araka le isy toko fahenina andiny fahasivika hatram'raiky ambin'ny folo teo tsy asiana famonjena tsy omena fibebahana tsy afaka mahazo ny atsaran'andriamanitra intsony mahazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy ny tsy azo tononona intsony satria ny anarany dada iava ahafana mandositra ny aretina ahafana mandositra ny loza zay le hoe nazovi miantso ny anarany ava de afa mandositra izy no izany zany na izy aniza zany miantso ny anarana de afa mandositra rehefa tsy afaka miantso ny anarana ao zany de ho avy ny loza ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka ny antso ny anarany tokoa zanak'israely nanomboka teo tsy afaka nantsona anarany dada iava noho ny am'le ojina nazo teo ary satria le hoe zay miantso ny anarany dada iava no afa mandositra de tsy afaka ny antso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita teorina donc avaka atsika am'izay kiaraka kely ndratsika aloha teknisiana mikasika ny am'izay rehetrarehetra an'izay ovakitsika ary ame Jeremia 82 ndray mba ho jerevantsika kely zay teny zay aloha Jeremia 82 hoe inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ity ho atsika rehetra ny atokantrano any Jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty Jeremia 82 eno nge ny tenin'Andriamanitra fa adala ny oroko izao tsy mba fatany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy de endry izy
farainanao tsara kosa tsy fantany efa lasa dala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony efa lasa dala izy ny olo koa zao tsy mba fantantsony tsy nisy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanak'Israely tena niatra tany mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada Iavana ny fibebahany satria dada Iavana nome ny fibebahany noho ny amin'ny Hosoa nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena ny fibebahana ka rehefa dada Iavana tsy azo antsonatsony anarany rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-doza rehefa tsika indray ny ten'Andriamanitra manaraka hoe mazava be le teny Jeremia teo aza indray tsika aloha kiaraka ny anakare manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra rehefa tsika indray ao amin'ny bokyny Isias 64:5-6 jerevantsika indray zay teny zay Isias 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada Iavana ntsony ny olona tena foana Isias 64:5-6 jerindray tsika Isias 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto am'izay ny Israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamarihana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamarihana ntsony ny dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsisy oatra zany toetsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka any tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada Iavana ntsony tsy misy miantso ny anaranao ntsony na mifoy hifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha mifo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao ntsony ny lozany dada Iavana zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina ntsony hoe vakitsika tsara te aiza misy teo 9 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avany zanak'Israely ny fiantsoany anarany dada Iavana ina ny antony fa efa nanafina nitavanao taminay ianao ka de nandevina anay no ny eloko anay noho ny amin'ny eloko any zanak'Israely na afenin'Andriamanitra am'izay ny tahony tsy misy afaka niantso an'le anarana ntsony maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy ihany ny tady loza tapahany dada Iavana fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany ianao fa ho tapahana tahako anio koa ny lalanao de tsy ahitan'io Andriamanitra io tsino rehefa miavinavina io zao ny antony tonga ny hoe tsy nesorony olona tao narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay moa jerevantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa tsy alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezy ny karazan'io nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrerety ianao zao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe anarana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo mareniky ifikitra aminao fa nafeninao nitavanao taminay satria ka nandevanay ianao noho ny amin'ny eloka anay hoe ny zanak'Israely tena foana le anarana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taorianan'izany eo ndraiky jerevantsika indray ty ten'Andriamanitra ty raha ijery ntsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isea Amosa 9:9 Amosa 9:9 ka hatramin'ny 10 jerevantsika indray tia ny pratika anio am'izay loza ho an'ny zanak'Israely niatra tamy mihitsy nyty loza ty Amosa 9:9 ka hatramin'ny 11 lovakitsika indray ty arany pratika an'le loza nandray nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa reo an-trano iray de samofaty ireo zany re misy olona folo zany anatin'ny trano rey ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindrany zany le ao an-trano mbola misy ihany vi ao de hoy izy tapitra de valiana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantsoa ny anarany dada Iava maty ny olona ny dikan'izay mamono am'izay io Andriamanitra io raha anarana tokony mitondra famonjena sy fanavotana zany
eo afa mandositra ny olona araka hitantsika tary mijoelona toko fatelo iny lasa mamono indray ny afaran'le anarana hoe zay miantso ny anarany indray ty ny maty zay zany ny afaran'le olona ny miantso ny anarana io Andriamanitra io a de tsy nisy sany antso ntsony le anarana le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena de ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso le anarana de tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena tsy afaka natsonatsony anarany dada Iava de teona tonga n'le anarana hoe Adonai n'le atsony Israeliana hoe Adonai de nalain'le olombelona rehetra mpitondra fihavaana ataony hoe ny tompo raha te Madagasikara de nataony ny tompo any amin'ny tany any andafy any de nataony hoe Seigneur zay ary amin'ny hafa moa zany de nataony hoe Lord ohatra am'zay nanovanova azy zany zay natonga zany rehetra zany ka izany rehetra zany no porofo amitsika hoe tena foana atao Israela marina le anarana de zay natonga le anarana avatsy nazo natsona de nataony zareo hoe Adonai rehefa avy eo de ny sasandray moa le tsy mandinika de le Yahava no vainy hoe Yahova Yahosoa fa mbola mitandrina didy folo foana ry akekery zany foana ny afatahany hoe tsisy fampianarana marina zany fa pisy loko daholo le rehetratra reny zay no mahatonga ny ambassadeur ny soa ziady any raha ny dada Yahava sy Yahosoa akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur ny soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay le qualité-ny Andriamanitra ampianarako anareo moa zany rehefa avy eo rehefa tsy afaka nantsonatsony anarany dada Yahava de novaina Adonai de mazava azy nanahoana indray ny amin'le zanaka koa satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena zany lehilahy zany nitoriana famelan-keloka normal maty koa izy normal zany hoe zay mitondra famonjena ao Israela de maty oke evakitsika ny teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany nitoriana famelan-keloka amin'ireo asan'ny apôstôly toko 10 vaketsika indray aloha zay evatsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy 43-44 asan'ny apôstôly 10-43-44 izy no ambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoany zay rehetra amino azy famelan-keloka zay zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keloka normal maty koa le izy zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany potika daholo zay mitondra an'izay anarany dada Eva moa zany de efa potika tsy azony tononona niova Adonai ny anaran'lay zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tany de ny vonona zay le Yahosoa tena izy no vonony zareo ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra zao tsika famonjena afa-tsy anarany Yahosoa io zany hoe zany de lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io ka raha vao zahatra mitondra famonjena de maty de zay nahafaty ny anaran'ny Yahosoa le tena marina le ozy nareo hoe maninona tsy hita ao anatin'ny baiboly le anarana Yahosoa fa Jesosy ankenyona Jésus de zay ny valiny satria noho ny am'le anarana mitondra famonjena de tsy maintsy maty porofony zany ny apôstôly kinka maty hatrany amin'ny apôstôly hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena nitory any Yahosoa famonjena de jaona de gada tany amin'ny nosy Patmo donc avakatsika rika hatramin'ny apokalipsy toko voalohany de andininy 7 ino tsara apokalipsy 9 izao jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahosoa de tao amin'ny osy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa de nygadaina ny apôstôly de atsika eto ny apôstôly Jaona io nygatra io tany amin'ny osy Patmo izy izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo de io izy io ka izay sary zay de hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anarana io ny apôstôly de ny vonoana asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy 18 sy ny 19 ngaman'izay 18 sy ny 19 asan'ny apôstôly 4 18 19 ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra mianarany Yahosoa tsony eo ary izy io norarana ny apôstôly tsy anonona zany anarana zany tsony nampianatra am'zany anarana zany zay le hoe tena tsy mety eo Israely io sary io
ka zay miantso an'io anarany Eosy hoe dia nivonoana daholo zay mihitsy izy ianareo antsika jery ny asan'ny apôstôly 5:40 asan'ny apôstôly mbola vaketsika ireny 5:40 ino zany ankety asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandraraha tsy teny aminarany Eosy antsony ary dia nandefa nandeha avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lehilahy lehibe io vonono zareo ary farany motapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao amin'le tany Israely hoe tsy misy famonjena ntsony eto dia maty le anarana tsy azony Israely ny famonjena tsy azony tonono narany dada Iava tsy afaka nipetraka ny anarany Ehosoa rehefa tsy afaka nipetraka ny anarany Ehosoa maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'izay novaina anarana hoe Jesosy ny tao na hoe Jesosy moa tamin'ny voalohany Jesosy ny dikan'izany amin'ny teny raha dikany hafa firenena dia zay Jesosy izay lasa hoe Jesosy lasa hoe Jezo lasa hoe Jesoa lasa hoe Jesosy lasa hoe Jésus lasa hoe Jesus ny afaran'le izy nainga avy amin'ny teny hoe Jesosy daholo izy hoe Jesosy dia rehefa niala zay anarany Ehosoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka ntsony dia nongotany zareo tsy afaka mipetraka tsy vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka tsy vonoany Ehosoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao dia nadika avy amin'ny teny grika ka raha vao nadika avy amin'ny teny grika dia anarana grika ny napetrany ao Jésus ny napetrany tao na hoe Jesosy na Jesoa na Jezo nanomboka teo dia niala anarany Ehosoa ary rehefa niala anarany Ehosoa dia novaina Jesosy Jesoa dia io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra marina dia miteny hoe tiany mamarina ny Ehosoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ehosoa zay na le teny Ehosoa tena marina dia comparé amin'izay nge le ataony Jesosy Jesoa hoe na Jésus Jesus fa Jésus Jesus na Jesosy Jesoa dia miara-milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana dia tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo hoe Ehosoa ny tena anarany sady efa meko mole anarana satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Ehosoa tanteny baiboly ty saingy noho ny am'le hoe nisan'izay olana zay ampitena le anarana dia nararotany zareo grika sy romana novaina nataony hoe Jesosy fa ny original Ehosoa porofon'izany ilay Jesosy tsy mety mahafaka amin'ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny tenyle zanak'Andriamanitra Ehosoa Jaona 5:5 vakio nge ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Ehosoa ary ato amin'ity fanjakana masina misy an'izay adiady tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay eno nge rehefa afaka izany dia hitany Ehosoa teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy noho teo tsy ndritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy noho teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay teo Ehosoa ny anarany dia miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ehosoa toriny zay adiareny no etanao zay eto amin'ity planeta tera ty tsy miexiste amin'ity planeta tera ty zany toerana hoe tsisy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana amin'ity tany ty dia mpanota daholo ny olona rehefa ny miafina izy dia mpanota fa modio masina izy mo tsy manao ratsy zany na teo olombelona kely raha tsy hainareo fa ny atao fanjakana masina misy an'izay ady arery ihany misy an'izany hoe olona tsy mahay manota intsony zany ary tena samy seho sehitra eo mason'izao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny Ehosoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'izany zay raha izay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka amin'ny Jesosy Jesosy Jésus Jesus manota foana nareo zay ny proof fa tsy izy io Jesosy nareo io tsy izy io Jésus nareo io tsy izy io Jesus nareo io tsy izy io Jesoa nareo io samy tsy izy io raha izay tsy afaka mamaly an'izany reo fa zatra marina nge zany fa naporofona faharoa
Jaona toko 9, andin'ny faraky ambin'ny folo. Zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io. Ianao inge rehefa iona tamin'ilay vehivavy janky izy, dia ozy lay dia tsisy nanameloko anazy tsony ny olona satria ozy ahosoa zay tsy nanota taminareo nao ketora vato an'ity vehivavy janga ty, satria netiny ino moa netiny jiosina keo aminy, fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty dia azony jangajanga dia araka lalàna io tokony toram-bato fa ahoana ny hevitrao. Dia ty ny teny Yehosoa, aroy Yehosoa taminy, aroy lay vehivavy tsy misy tompoko. Dia namaly Yehosoa, za koa dia tsy manameloko anao, mandehana fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Mahazava be io teny io, ataoko ngeda be mihitsiny, aza manota intsony, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao, fa iza io miaraka aminao io, zay le vokatra le didifolo, tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao. Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina, dia io anao tsisy afaka amin'ny fahotana io, laza ny vavanao fa tsy maintsy manota. Nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly, bika vakitsika avertissement ho anao izay mpanota dia avy any amin'ny devoly. Jaona voalohany dia mieritrretanao dikan'izay. Jaona voalohany toko 7 andin'ny 9. Jaona voalohany toko 7 andin'ny 9. Ianao nge ty teny ty, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Dinio zany ny tenanao ianao izay milaza fampanota io, avy any amin'izy ianao. Nefa ilay Jesosy na Jesoa iarahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any, tsy mahafaka anao fahotana, ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo. Fa le Andriamanitra tena vrai mariko izy ny fitenenareo anazy, lay tena réel, dia zao ny teniny hoe aza manota intsony aventsika vakina mihitsiny. Aiza moa iny? Jaona 8:11 dia petrakitsika tsara ty teny ity hoe 8:11. Ary amin'izao sisa zao dia aza manota intsony, ary amin'izao sisa zao dia aza manota intsony. Io ny tenyle zanak'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy janga. Le Andriamanitra tena marina zany dia nametraka ny teniny hoe aza manota intsony. Dia le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao. Zany no matsizy an'io fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy. Mampanota olona satria izay mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay no mahizy an'i Yehosoa, satria ny Yehosoa toriany izay ady azy miaraka aminy dia tsy manota intsony, ary zany misy an'izao fanjakana masina zao. Efa olo efa mana 2 arivo ny atao fanjakana masina aty Madagasikara, nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony. Mahafinaritra na miainao izany aza, tena mahafinaritra. Anjaranao koa mba miditra ho misy an'izay, mba midiranao ho isy an'le tsy manota intsony dia tsy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, fa mba hovonjena amin'izay ianao. Fa le tsy mpanota no mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra moa. Zay le izay vakitsika ireny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany. Jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 sy ny 9 vakitsika zany. Jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Zay rehetra olona miaraka amin'ny Yehosoa zany, natao batiza tao amin'ny Yehosoa, dia tsy mahay manota intsony. Mbola hazavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka. Ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao, zay rehefa antena manaraka zay. Izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena marina io zany dia tsy misy ota ao aminy. Ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao. Amafisany izay teny zao amin'ny 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Tena tsy indrina mafy mihitsiny hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao dia tsy manota. Zay le hoe Yehosoa no anarana. Zao toriko aminao zao, tena tsy mahay manota izay miaraka aminy. Garantia 100% raha tsy zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra. Aoko nareo tanteraka tahaka ny fahateteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra ny lanitra. Matthieu 5:48. Oe vakitsika kely izay ten'Andriamanitra zay. Tsy maintsy tanteraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mitadalain'ny olona ianao. Lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty ny teny le tompotrano dia zao hoe tanteraka vao mahazo miditra aty, tsy mahay manao teny tsony ny dikan'izay, tsy mahay manao ratsy tsony ny dikan'izay. Ino tsara rio Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay ny an-danitra.
izany hoe le tompotrano eny an-danja dia miteny fa tanteraka vao mahazo miditra ty amiko aty, tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo maka ty, ka izy ny tompotrano. Normaly izy mametraka mifepetra hoe tanteraka vao mahazo makany, ko masina ny izy. Ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana ny solitra kina moa raha iny ianao rehefa tsy hanaraka ny teny ianao fa atsipiny eny amiela ianao e. Zay nahatonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manota intsony ny dikan'izany a, zay vao mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsy intsony, tsy mahay manota intsony. Dia noho amin'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Iny hoe nge ary fantatrareo fa izy no aseho anaisitra an'io tsy misy io tao aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, any teo tanteraka dia tsy manao ratsy intsony. Dia inona antony? Fa izay rehetra manota, ianareo ny milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahita an'io Andriamanitra marina ianao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Deo jerevantsika eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azetiko hoe tena tsy manota marina ve? Deo jerevantsika eny 9:7. Jaona voalohany 7:7. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Izy anie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manota intsony izy. Izay tsy mahaizany io ny tomponao io. Io Jésus, Jesosy, Jesosy io satria mpanota le anao. Dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra mitety hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao no hafa io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra ny ka sady tsy miaraka amin'ny mpanotany, tsy mihaino mpanota fa tsy hipireny amin'ny elangenao e. Miaza mba maty ianao dia lazaiko anao, miaza mba maty ho ianao fa direct any amin'ny elo anao. Manoro hevitra anao ny ambassadeur ny Iosoa tena miverenao amin'ny Iosoa. Ampy zay. Verena amin'ny Iosoa. Zay ny teniko androany a, amaranako anazy dia Jaona voalohany 5:7-10. Jaona voalohany 5:7-10 vakitsika amin'ny aran'ny Iosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dikany zay le olona natao baty atao amin'ny Iosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Iosoa ka vita batiso amin'ny Iosoa, dia hatrany dia tsy azo ny devoly kasiana intsony zany olona zany a, fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Maramatapika ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Iosoa ihany ny garantie 100% zany. Izay no mahatonga ny ziady aminy antso anao hoe manatona ny Iosoa, ary andao atao batisa ty amin'ny Iosoa dia afaka anao ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny amaranako ny teniko zany hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao. Jaona voalohany andray asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Raha tsy avakina amin'ny anaran'ny Iosoa izy a, zao ny voalaza ato. Ianao zao no atsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona ny mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantso ny anaran'ny Iosoa. Zay hoe miantso ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy anao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa ntsony eto. Dia mandeana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany, ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy kely makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany. Mitsangana ianao. Miantso ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Didina ianao tsy maintsy atao batisa. Araka le teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Dia tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay. Dia le batisa atao amin'ny Iosoa. Zao ataony ziady azy ao.
Zany hoe didinao tsy mety tsy manatona am'izay ianao a satria izy ady arery manao batisa atao amin'ny Yehosoa ary tsy misy efa tsy izy rery ihany atria izy rery ihany azo antoka ny amin'ny fahamasihana fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay mba tsy siny zahatra manahirana ntsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao lalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy mety sy ady manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manao teny-tsoa zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina ary sy ady ihany mampianatra anao an'izany zay ny teniko fa eoantsika aloha anaraka ny fanontaniana indray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manao teny-tsony zay miaraka aminy zany noho ny tilikambo-mboabe aloha izy dia nikorohany fiteny dia lasa samy manana ny fitenin'ny olona dia zay nampiovan'ilay anarana fa samy niantso amin'ny fiteny avy ny olona ahoana ny mahakasika izay tompo dia zao ny valiny a ny mahakasika an'izay dia zao tsy marina satria ny tilikambo-mboabe ilay fantany aloha be tany fa mba hampiarako aminao ny fanontaniana ngamba zao tsy mbola mitilikambo-babely zao zao vanantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo-babely maninona nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama haintsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama président français zao dia misy hoe François Hollande teo haintsika tsara miantso François Hollande nampanao gazetitsika malagasy hoe miantso an'izany haintsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana haintsika miteny azany intsika amin'ny vaovao mandeha zany ny président français François Hollande haintsika manonona an'izany haintsika miantso hoe Joe Biden haintsika manonona an'izany maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa dia tsy hoe miantso an'izany zany natao hoe fialana fotsiny ny amitsy izy ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io zao mantsy ny lalàna amoaka lalàna aminareo za asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny a fa ny lalàna dia tokany io anarana io dia tsy azo ompina io tsy azo sorana asan'ny apôstôly 4:12 zao dia tsy azo ovaina io anarana io ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azaontsika famonjeny ny anarana zany tokana dia Yehosoa ary zao ny maha Yehosoa anazy a io rery ny mahafaka amin'ny fahotana ka raha tenanao hoe ka iny hoe koronina ny fiteny dia zao hoe lasa Jesosy le izy dia tsy afaka amin'ny fahotana dia betrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana na tenao io ka nikoronina ny fiteny dia niova ohatran'izao dia meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka amin'ny fahotana dia mipetrao ihany fa ho any amin'ny elonge mpanoty dia amin'izay fotoana izay a adalalana ianao ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo dia adalala ianao retazona an'izany mazana ma zay teniko zay a dia fanontaniana anankiray indray ahoana ny mahakasika an'ilay isy antsika ny 2:7 tompo fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa ny anaran'ny Yahosoa raha miantso Isoa ianao a dia tsy afaka amin'ny fahotana ale Isoa no lasa Yesoa ny lalàna dia miteny fa ny amin'ny teniny isay ihany no momba ny Yahosoa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny Jaona 5:44 sa 43 zao nge vakitsika irato aloha hoe aiza le misy anazy ao amin'ny bokin'ny Jaona 5:5 tsy maintsy miverina kely ato mba hanao atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ingamba le izy nao ke vakitsika kely ny bokin'ny Jaona Jaona 5:5 a 5:5 a any amin'ny tenin'ny Mose no hijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia zay ny tsy mampety an'io fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny fa rehefa ny tenin'ny Mose dia ino moa dia nanao mankany amin'ny Isaia Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray misy ny mpiapanga anareo dia Mose totantsio amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra fa raha mba nino any Mose anareo a dia mino ahy satria nanoratra ny laza izy i Mose no nitenen'ny Yahosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose a ny anarany zany no any mijerevony tekasy fa tsy any amin'ny Isaia zany zatra zafikely mbola lavitra be taty ka raha mbola hoe amanjatony lavitra be a Mose tany amin'ny taona 1500 ano any
Isiata tika hatramin'ny taona moins 600 taty vo aty 700 taona be zao ny alanelana aty misy 700 taona ve anao ny aka an'le anarana fa hoy izy Yahosoa tany Mose no milaza momba de noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no ny antso hoe Yahosoa raha amin'ny tenin'ny mpamonjy izy de Yahosoa nanaovany anazy hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary miainga tamin'izay moa na raha ny mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany iny am'izay fantaina zay de dirantsika izy Yahosoa zany de famonjena izy ka ny dikany famonjena amin'ny Jiosy dia Yahosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany iny ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny de donc avakintsika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alakitsy ny kely fa tsy maintsy miditra atsika fa aleo tsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa de famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany zay na atao hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena de andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13-16 moa izy iny Nomeria 13-16 Nomeria 13-16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay amin'ny baiboly hébreu zany de vakitsika ity teny hébreu ty io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato de tia ny translittération io zany de efa avoakatsika eto avy hatrany avakiko eto amin'ny translittération zay sy mijery Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Loshea Binun Yahosoa ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa avy teo ny anaran'izy io arikatra amin'ny momban'ny Yahosoa fa izy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany e vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy These are the names of men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ato moa zany ataony hoe Yahosoa. Fa Yahosoa le izy de zay natao le anarany hoe Josoa. Yahosoa le izy. Ka ny anarana ny Hosea taloha zany, zay dikany ty hoe and Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Yahosoa taloha de Hosea no anarany ka ny dikan'izay Hosea zay de famonjena mihitsy ny dikany io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany de nadikany izy moa ty izy ty Yahosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa de nadikany dadabe Moshe hoe Yahosoa ary io Yahosoa io no nataony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Josoa ohatraohatry tsy minaovany anglisy azy Josoa zay ny amin'ny teny anglisy zany de io zany no antsoiny hoe Yahosoa ny ino iovadia lasa hoe Josoa zay ka ny famonjena zany de fanomeny dadabe Moshe io le teny hoe dadabe Moshe nanoratra ny momba io Yahosoa io tinyteneniny am'izay ka io Yahosoa io natao hoe famonjena de Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io no ndraitsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za de mitondra ny anarany ray ane vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika ndray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu te de tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bible masoretika zany Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy hébreu tranainy nanoratra an'izy zany de efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany any moa zany ohatra ny kakarona de efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarina de natao hébreu tranainy ny anarana de novovain-jareo moa taty aoriana le izy mbola fampianarana manokana mbola ampianariko anareo iny fa efa levako ny amin'ny fanontaniana John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo zao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masino terizy ireo mianaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marentsika terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray mitondra ny anaran'ny ray izy zany dikan'izay de andao rehefa jerevantsika ndray ny anaran'ny ray araka an'izay voasoratra atao amin'ity boky hébreu ty ihany ao amin'ny Sefer Torah
Ny atao hoe Sefer Torah zany dia ny boky Hébreo tranainy izay misy ny tenin'ny Jiosy, dia ny tenin'ny Mose, ny lalàna Mose sy maro samihafa zany. Dia vakintsika araka ny bokin'ny Exodosy ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3. Shemot chapitre 15, eto zany ahitantsika anaran'ny dada Yahva eto anaran'ny dada Yahva. Ity le teniny amin'ny teny Hébreo. Dia ity phrase ity no jerevantsika io nataoka nisika ny teboka maintimainty iny. Dia Ia moa ny anaran'izy io zany fitenena azy Ia. Ny famakinan'io zany dia hoe Ia, araka ny Hébreo zany. Raha mahita an'iny forme io zany nareo dia Ia ny famakinan'io zay zareo Hébreo. Efa noeko teo iny le izy, averiko indray tsy nahita ny famakin'le Iôda Sia dia Ia. Iôda Sia io, Iôda dia Hea, Ia ny famakin'izy io. Dia iverinantsika amin'izay le izy zao ny dikan'io famakin'ity zany. Azy vzimrat Ia, va eli Lishua zeheri van veu, Elohe avi varum menu. Dia ny dikan'izany amin'ny teny anglisy io teny jiosy io dia zao: Ia is my strength and song, and he's become my salvation. He's my El, and I will prepare him an habitation, my favors. Zany hoe zao ny dikan'izany Ia is my strength, any ny heriko zany sy ny hirahirako dia Ia. Ka Ia moa zany ny fiantsorana azy amintsika manao hoe Hallelujah. Zany hoe voninahitra n'Andriamanitra Ia. Ka ny anaran'ny dada Yahva zany dia misy anarana hoe Ia ao aminy ao. Ray izay. Dia vakintsika ndray amin'ny andiny fahatelo amin'ny baiboly Hébreo indray aloha, amin'ny Sefer Torah ny Hébreo Iva Ishmishama Iva Shmo. Ka eto indray moa zany dia tsika rehefa efa nahita an'ilay forme Iva Yahva io zao le forme Yahva ty Ias ty io misy hasy eo ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny aty fa tsika tsy izay ndrety hafa nanoratireny aty dia tsy mety io. Iny efa nisy transformation ataon'ny katolika romanina sy ny hafa dia niova mihitsy ny izy zany dia tsy mety le izy. Dia ato le izy io zao le forma Ia, Iôda, He dia Ve dia He, mbola ampianariko atsika io fa nohony amin'ilay fantenao dia miditsy tsika eto zany. Dia izay no mahatonga ny hoe Iava ny anaran'ity satria Iôda Sia le voalohany teo le hitantsika sary ty. Eto misy teo ty. Ny famaky an'ity forma ty io izy io amin'ny farany asesiny agosy ambony io ny famaky an'io dia Ia, hitantsika ty izy ty Aziv Zimrat Ia. Ia famaky anazy i zany io. Ka rehefa Ia ny famaky anazy ka rehefa Ia ny famaky anazy dia ny famaky an'ity koa zany Ia dikan'izay. Dia izay mahatonga ny hoe Iava. Ato amin'ny anazy tsy novakiny le Ia fa nataony hoe I apostrophe dia hesy va satria misy manovanova io dia tsy napetra ntsony le marina. Dia raha vao manova n'io hoe Ievana, Yehovana salam'izany dia tande tsisy afaka amin'ny fahotana. Fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anaran'ny Hébreo dia Iava izy io, Iava. Vakitsika amin'izay ato 15:3. Ato moa navadiky ny ave indray satria le katolika nanoratra anazy dia lasa ohatran'izany. Iava is mein novoir, Iava is Iava his name. Zany hoe ty Iôda Hasavias ty zany Iava ny anaran'izy io zay. Ka teny Hébreo moa izy io le Hébreo Iôda He Vava He fa novaovain'le olona taty aoriana le original dia lasa nivadika le izy ka raha vao nivadika io dia tsisy afaka amin'ny fahotana ntsony. Zay ny repera farany aminareo aiza le anarana mahafaka amin'ny fahotana dia zao toriny zay ady azy ao le izy. Ny ankoatran'izany tsisy afaka amin'ny fahotana nareo. Dia ny anaran'ilay Andriamanitra ray zany dia Iava. Dia jerevantsika fotsiny moa le ty Ia eto ambony ty hoe ty moa tsy afaka novainy ty Ia. Io le Ia io zany. Ka raha ihany ny famakiany ty Iôda Sia ty Ia ny famaky anazy dia mazava azy fa Iava zany le makato. Jerevantsika amin'izay nge le ato hoe io le Iava io. Io le Iava ato zany. Iôda Sia dia ty le Iava hitatsika io. Iava. Ny fanoratana ny famakinany ty anyty zany ty soratra ty io. Io ambony io zany ambony agosy dia ny ambany le ambony agosy io. Io zao le Iava dia ty
ty koa izy ty iava ty ambony ty de io izy iava mifandratana azy le voalohany ia de le faharoa va zay no mahatonga izy iava ty le voalohany zao hitatsika io a de misy tohiny de le toy nefa nysoratany hoe va nefa le voalohany ny vakiny hoe ia de zay no mahiavahany io de zay na raha ny Andriamanitra re zany ia iava io izy io ia iava io le ia de iava ao ambany de mitondra ny anarany ray le zanak'Andriamanitra re ny vakitsika teo mitondra ny anarany ray izy io hoe ray masina io ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao de mitondra ny anarany ray hoe ia izy zany dikan'izay zay ny anarany zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anarany ray izy hoe de hoe ia de iny ia iny am'izay no lefatsika rika hatramin'lay iny le Osea teo de zay moa le numérie 13-16 izy teo numérie 13-16 afindratsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire anarana antsika zany de apetrakitsika eto le izy io le Iosoa io le Josoa zany io de ampidiriny eo am'le Iosoa io fotsiny naran'ny le zanak'Andriamanitra io misy zao raha miteny jiosy io farandrilo izy am'teny jiosy de ampidiriny eo zany anarany ray de mamoaka ny hoe Yahosoa zay natonga anazy nataony ziady foana hoe Yahosoa satria mitondra ny anarany ray izy ka le io zany ia de miampy an'le Osoa de lasa hoe Yahosoa any hoe soratako eto zany izy aonareo zay mijery amy tele avetikely fotsiny mbola iverenatsika moa izy io fa nohony am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady de zao le izy zany fafatsika kely ty ia narany ray hitatsika teo le ataotsika fotsifotsy ia no anarany ray de Iosoa ny anaran'le Josoa de ty le lasa Josoa ty amy baibolinareo any de ia no Iosoa ia no mpamonjy satria Iosoa mpamonjy ia narany ray Iosoa mpamonjy zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe ia de mitambatra Hosoa io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahosoa ary zay ny antran'io anarana io afaka mifahotana daholo mariko fa anarana tsy tetỳ tany io fa anarana tany amy lantilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahosoa io narany mpamonjy ary zay miaraka aminy afaka tamin'ny famonjeny zay zany mivaly teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa de mazava be fa ny anaran'ny Yahosoa mihitsiny no izy ary Isoa io tsy mahafaka ny fahotana io na ohatsono azy atsova nge de tsika raha afaka ny fahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminany reny fa tsy io le izy de ozy ndray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka miteny nifantsika tany azy fijaliana ty jiolahy telo ny teo de mety ekenao zany tena akaika ty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loka taty am'le fa na io atao amy gauche na atao amy droite tsy manana anarana koa io zany tsy mampety an'izany hevitranao zany telo nge ny araha nifantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitranao zany ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamantsika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay ole nifantsina teo zay efa nilaza izy fa zay mahafaka ny fahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zay tsy misy miteny mihitsy ny aty hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka ny fahotana de tsy izy izy zany fa zay nino any Iosoa kosany afaka ny fahotana tsy manota intsony zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Iosoa de vonjenao sy ny ankonanao aonizy nyteny andray tsy marina zany teninao zany doke tsika jera zay teny zay hoe minoany Iosoa iza moa izy io asan'ny apôstôly 16 film zay zao tsy rehefa kely vetivetika le izy
Asan'ny apôstôly 16 30 31 32 zay rehefa am'izay asan'ny apôstôly ahoana izy ny teny an'ity teny ity koa na zany hoe tsy important ny anarana zany na hoe ediredina dala zany e mialatsiny koa zany fitenenana fa marina mihitsy le teny hoe ten'andriamanitra ve miteny anao hoe minoany aosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'izany zany de manitsy tsy adia hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly toko enambin'ny folo 30 asan'ny apôstôly 16 30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrynareo eto misy anarana minoa ny aosoa tombo de vonjeny ianao tsy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola firazina de volona anao an'le teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny teny aosoa zany atreto nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilain'io anarana io zany zany anarana zany itorina famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy rery ihany iaosoa no anarana tsy maintsy antsoina io iaosoa io vao mety important le anarana dikan'izay profon'izany asan'ny apôstôly 22 16 reke fa tsika ndreny asan'ny apôstôly 22 16 asan'ny apôstôly 22 de ny 16 vakitsika aminarana iaosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana mientsoa ny anarany de dinanao zany antsoan'le anarana ko anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho an'zay manao an'izay fihevitra zay andriary Jaona 19 nosoratan'ny Platon amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no iaosoa mpanjakany jiosy de iaosoa tsy miova raha miteny frantsais le roi des juifs raha miteny anglais izy hoe iaosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalazany famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy zaho tsy mahay tsy andika an'izany koa ny tena marina raha ohatra ny raha karoako tsy haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahay tady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'izany koa za fa raikariko anay haiko io zay izy kanefa tsy any amin'le teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny teny anakolo de telo zay raha malagasy hoe tiany mpanjakany jiosy iaosoa mpanjakany jiosy amin'ny teny frantsay iaosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy iaosoa king of Jews Jew satria zay ny narany amin'ny anglais Jew ka rehefa miteny amintsika am'izany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy ny teny hoe ary de niova ny anarana doke vakitsika ny Jaona 19 hoe zao jerevantsika ne zany rediredy be zany niova hatrany amin'ny anarana no vakitsika ity Jaona 19 antsinatsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mavoanareo lasa mitsipy any amelo amin'ny zatra tsy aminatiny ary Plato nanoratra Jaona 19 ary Plato nanoratra anarana ka ary Plato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo iaosoa avy a Nazareta mpanjakany jiosy firy iny 19 iny ao etoidratsika le izy Jaona 19 roapolo ary zany anarany zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny iaosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ke tsy miova mihitsiny e ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filompena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filoam-pirenena malagasy de ny filoam-pirenena Andry Rajoelina de lasany France ohatra zany ataory amin'ny teny frantsais zay le président Andry Rajoelina est parti en France zay raha ataontsika amin'ny teny maso de samy manana zay ny tiako tenenina zany ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsiny noviny fahadalàna zay manaova an'izany ina zany ekivalany anarana iaosoa anao amin'ny teny hebreu raha misy ekivalany anarana ka ataony hoe jesosy
izy milaza fa ny ekivalany aosoa de jesosy amy teny grika ena amy teny hébreu asa mitalatala ianao ny tehiteniteny foana ohatran'izany ary ny teniteny foana ny herôda ve nao rahanao raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany herôda iza milaza fa herôda de afaka anaovana arany aosoa tampotampoka hoe aovay jesu ty na ovay hoaniny ty ary ny fitapitapesany herôda ve ny andeha ho arahanao hoe herôda zay mpanota lasa tsisy lavana anazy iny a zay namono anazy iny a iny ve ny andeha ho arahanao zany nge no maharatsy sainanao tena mariny tenin'ny herôda zany no arahanao le tenin'le olona namono anazy zany no arahanao olona mpamantsika ny eoso amy azy fijaliana ve ny arahanao ianao nge zany de volona amy hevitra zany de volo mitovy amin'ny herôda ianao satria nyrediredina dalana ataon'ny herôda ve ny andeha arahanao kosa ny ary zay ny fanazavana hoe adalany zany fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty novainao iaosoa mpanjakany jiosy ny azo ovana amy teny many le mpanjakany jiosy no vavaina fa ny aosoa tsy iovanovinoviny io ka ataonao hoe inona non propre n'olona io a tsy azonao ovaina io fa raha miovy de efa zatra efa tsisy trony dika zany le tenenao io ary raha ohatra ny ka novainy herôda de vomainge mpandrebreby mpandrabirabo sy mpanambany herôda de herôda mpanambany ve zany no arahanao fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovainy olona anaranao tezitra nge anao de herôda efa nanamantsika anazy taony azy fijaliana ve ny andeha ho arahanao mba mieritrireta ny dikan'izany ny olona namono anazy ve ny andeha ho arahanao mieritrireta zay apocalypsie 19:13 ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao lay zanak'andriamanitra io Yahosoa io ve le izy tsia la Yahosoa de nomeny anareo etỳ an-tany izy raha mbola anana anarana izy a any amin'ny bokin'ny Jeremia no ijerevantsika azy a ity ny anarany any Yahosoa famarinantsika zay mandrisy andao ke vakitsika zay teny eo amy Jeremia zay Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy ande izy de diso a ary izao ny anarana nanona azy iava famarinantsika zay mihitsy n'izy Jeremia 23 6 Jeremia 23:6 ny jerevantsika vaketsika manomboka amy 5 Jeremia 23:5 de ny 6 faravaka atsika ino avy ny andro iavazy ananganako ratsana marina ho an'ny Davida ka njaka izy sady hoendy ary anao fihetsahana sy famariana amin'ny tany io zany le tonga le amin'ny fanjakana rivotoana io amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fa izay fa am'izao Israely tsy mandry ary zao lo anarany zay anonona anazy iava famarinantsika io le tenenina rikatra amin'ny bokin'ny apokalypsy io raha tsy hainareo iava famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada iava satria tsisy mpaminany nanonona an'io fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe iava famarinantsika iny anarany a de tsisy miditra lalina am'izany tsika fa ivoaka io anarany io fa leo izy tenany am'izay ny amokany io zay hoe tsisy mahalafatsy izy a ka rehefa antendry hoe tsisy mahalafatsy izy de tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola ivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga fa ny am'izao zany a ny anarany atsotsika anazy a de Yahosoa famonjena ia no famonjena de zay natao hoe ia famonjena Yahosoa ny dikan'izay ia no famonjena hoe dada iava ny mpamonjy dikan'iny famonjena ho tsika zay na tonga ny hoe ia famonjena fa am'izany ny anarandray natao hoe ia famarinana ia famarinantsika de iny ny anonany an'izay a de aloha iandry anazy zay fa ny anarany am'izao Yahosoa de mijano etsika zany zay zay le dika le hoe tsisy mahafantatra afa-tsy ny anarany vaketsika ile apocalypse 19:13 a apocalypse 19:13 apocalypse 19:13 za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy a de aleo tsy manao aventure zay tsy azo atao mihitsy raha vao niteny izy hoe tsisy mahay afa-tsy izy de tsisy mahazo manao aventure mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny io a fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalence-ny ka tsy azonao atao miditra am'izay satria misy fiteneny amy lanitry tany fa tsy mitovy amy teny jiosy zany ary miakanjo akanjo mbola misy toyny ty fa tsy 13 13
Apokalipsia 19:16 misy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anaran'ilay efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be za. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitohy amin'izay. Fa teo aloha menantsika dia ampy izay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe atseo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia trany dia miovy io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dady Evanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay ho le rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomena anarana dia aza idirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ho manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika etỳ an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra zany. Fa rehefa nomena antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka fahotana anao dia ampy zay izay anarany amin'ny manaraka any aza idiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny idiranao amin'izany azany. Zay fa dia miraso antsika fa mifarana teo indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana fahaefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua ary hivavaka antsika. Misaotra betsaka Tata Maria Avanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara n'izany teny izany eny misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ny fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay Dada Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny Dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaheta ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra Dada malala. Amin'ny anaranao Yehoshua malala no izany rehetra izany. Misaotra Dada Yavao. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mafito izany fampianarana manaraka indray dia no mataholy.